Misy kosa ny vaovao azo avy eo anivon'ny tahirim-bola pirenena, tahirim-bola mpanjakana amin'ny zava-misy teo anivon'izay ratsa mangaikairay izay. Izy ireo moa dia nanambara fa zao ny tsirairay ny manao fitakina indrindra fa ho an'ny ry zareo eo anivon'izay tahirim-bola mpanjakana izay. Saingo azy ireo manokana dia matokony fahendren'ny fitsarana izy ireo amin'ny mety toy ny raharaha noho ny zavaniseho teo anivon'izay ratsa mangaikairay izay dia teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana izany. Izay ny makasika an'iny fa ho famaranana ny fankalazana ny 20 taona izy ireo ny fikambanana Masoandro Mody dia hisy ny hetsika antsoina hoe varotra tsy tontan'ny ela izay karankarain'izy ireo ny 17 sy ny 14 ny volana ity. Ny vola azo amin'izany moa dia entina hananganana ivotoerana ny Ankadiefajoro, entina mahana ny olona ireo marary ny Alzheimer. Ho fanatanterana ny tetikasa fananganana ilay ivotoerana ho an'ny zokiolona sy fandraisana ireo marary ny Alzheimer hetsika Ankadiefajoro andoharany fotsy izay naterahany avy amin'ny fikambanana Masoandro Mody dia hisy ny hetsika varotra tsy tontan'ny ela izay karankarain'izy ireo ny 13 sy 14 desambra izao. Tafiditra ao anatin'ny famaranana fankalazana 20 taona fikambanana Masoandro Mody ny hetsika, nambara ny filompanorona fikambanana fa ilain'ny tompony ny toerana misy ny fikambanana amin'izao ny trano misy azy ireo ary efa 19 taona no ampiasain'ny fikambanana azy. Mahakasika izay indrindra no anetana mponina rehetra tsy ankanavaka amin'ilay varotra tsy tontan'ny ela. Ny antony anaovana ny hetsika io aloha any amin'ny 17 sy 14 ty volana ity dia famaranana 20 taona ny fikambanana voalohany indrindra. Faharoa manarakaraka an'izany zavatra efa fanaonay foana izy ity isa-taona, indroa isa-taona dia any amin'ny volana May any ny anankiray dia volana desambra ny anankiray. Ny zavatra ho hita mandritra ny hetsika io aloha dia voalohany indrindra aloha fanetanana ny mpiarabelona rehetrarehetra mba hitondra ny anjara biriky amin'izay entana hoe tsy ampiasaina any anaminy any. Io zany hoe varotra tsy tontan'ny ela na vide grenier ozy tsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay. Dia izay zavatra ho entin'ny olona ao zany dia ataonay diovinay, amboarinay, atsarainay zany hoe menay aina vaovao indray dia amidina izy amin'ny vidiny tena mirary. Ireo zavatra amidy ireo mantsy ireo mba nisan'ny loranom-bola ny fikambanana akoatra ny hetsika hafa ohatra hoe varavarana misokatra na hetsika tena manokana mihitsy. Tanjona lehibe ho an'ny fikambanana ny fananganana ilay tetikasa hetsika Ankadiefajoro izay mbola niezaka ny fikambanana na ahafahana tanteraka ny tetikasa hatramin'izao. Ary lazaina ho maro ny marary ny Alzheimer mito amintsika. Raha tamin'ny taona 20 izao dia teo amin'ny 20 ireo marary saingy tsy afaka nandray izany ny fikambanana noho ny fahateren'ny toerana. Anisan'ny nampitaraina ireo zokiolona ihany koa ny fampiasana ny karatra maitso ho an'ny zokiolona satria ny ambaran'izy ireo fa tsy manan-kery intsony ny karatra izay nentina namorana fivezivezena sy ny fanampiana mpitsabo ho an'ny zokiolona.